Anosibe voalohany boriboritany faefatra trano 50 tafo no noravana samy milaza ho tsy mahalala ny fifampivarotana ireo lehibe pokotany. Orinasa tsy miankina iray etsy Anosizato 5 volana tsy nandray karama ireo mpiasa nampiakatra andraray eny amin'ny fitsarana. Fitsipaham-pitokisan'ny gouvernement Antsay Christian ho mafy ary tsy ho ela ny fipoahana. Omaly tamin'ny fitora sasany ariva tamin'ny alalan'ny soratra marososona na ny SMS no nampafantarana ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana fa foana ary ahemitra amin'ny fotoana manaraka mbola tsy voafaritra ny lahadinika atolotry ny mpanohitra eny anivony anteny miram-pirenena. Fotoana izay apetraky ny lalam-panondrenana araky ny andininy Vaovao Mbs andalana fahatelo kanefa ny tsahany filohan'ny anteny miram-pirenena sy ny birao maharitra. Fionana intelo isam-bolana no atokana ho an'ny lahadiniky ny mpanohitra ao amin'ny anteny miram-pirenena raha ny lalàna. Ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola, ny ministry ny raharaham-bahiny ary ny ministry ny tontolo iainana no nampanantsony ireo solombavam-bahoaka mpanohitra ireo androany araky ny fandaharam-potoanan'izy ireo. Saingy izao nosakana ny birao maharitra ny anteny miram-pirenena sy ny filohan'ny anteny miram-pirenena izao. Fantika andalana indrindra fa ny fitsipika anatiny fanaovana tsinotsinona ny solombavam-bahoaka no ataon'ireo mpikambana eo anivony birao maharitra sy ny filohan'ny anteny miram-pirenena hoy ireo député Firasankina raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety io maraina io. Tena misy ordre du jour mazava tsara eo ary afaka miverimberina ny fanontaniana zay apetraka na ny olona anankiray afaka miverimberina mametraka fanontaniana fa fasafasa miaraka ny gouvernement 3 minutes fotsiny nomena n'olona anankiray ary matetika zareo misaotra ny gouvernement miteny hoe mangataka zavatra fa tsy miteny le zavatra hoe inona marina le zavatra maharary ny vahoaka malagasy zavatra fahoriana zay mahazo ny vahoaka malagasy ka ireny zavatra reny heniny solombavam-bahoaka avy any amin'ny vahoakany de zay ny antom-pisiny lay solombavam-bahoaka ny antom-pisiny fanoherana mandeha mijery an'izay zavatra zay de miantso n'le ministra satria zahay mietrehitra ho modely ny fanatanterahana ny lalàna ity androm-panjakana ity satria mpanao lalàna zahay ato fa ny olana eto de zao lasa ny filoana antemiram-pirenena indray zay tokony hiaro ny vahoaka zay ny fidy azy aveko zay tokony hiaro ny vahoaka zay ny fidy azy lasa miaro ny interen'olombitsy zay exécutif ireo ministre reo. Inona moa problemny président ny antemiram-pirenena raha tonga eto reo ministre fa fatany fa ministre tsy mahomby gouvernement tsy mahomby de zay no atahorany ho fatatsy malagasy rehetra. Article 102 milaza tsara mazava tsara roa samihafa linéa samihafa reo misy séance ray isaky ny 12 andro farafahakeliny zany hoe na isaky ny 12 andro ary farafahakeliny ozy izy séance ray isaky ny tavabolana zany raha isaky ny zay matsiaro ary de afaka mampiantso ny ministra foana ty antemiram-pirenena ty jereo na ny ivelany any alaitsika tahaka ohatra ny any Frantsa misy ministre sy prime ministre tonga foana nge eo amin'ny antemiram-pirenena ro misy zavatra ilana valiny ilana mangarahara mila anaovana débat de atsona foana ny prime ministre ministre tsisy mitsitsy zany na fanoherana tsy fanoherana fa eto amitsika kinakenaina le olona matahotra ohatran'ireny atahorana hoe sody ohatran'ireny zavatra vli ovaky reny na zavatra baolina ovaky reny fa tsy tokony kenakenaina ny gouvernement raha tiana aomby fa mila mena pression fa tsy ny ataony antemiram-pirenena indray no amevahana anazy mibolangina tsara daholo fa ny vahoaka mahikely tsy mihinan-kanina tsy tokony kenakenaina ny gouvernement raha tiana aomby averiko tsara. Milaza tsy hitazam-potsiny izao fantika-andalana sy ny fanaparam-pahefana atao eto amin'ny anteny miram-pirenena izao moa ireo olom-boafidy avy amin'ny fanoherana ka tsy maintsy andray fepetra sy andray andraikitra tarify azy ireo araka izay voalazany lalana velona eto amin'ny firenena ho iatrany ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny Firasankina andrasana araka zany ny toy ny ty vaovao ity. Miamafana ny resaka fitsipaham-pitokisan'ireo solombavam-bahoaka atao amin'ny gouvernement Antsay Christian. Nanamafy izany ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana androany.
misy aretina mikiky ka mampiakatra ny maripana ny solombavam-bahoaka eny anivony ity androm-panjakana ity hoy izy ireo. Tsy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana no sorena amin'ny mpanatanteraka amin'izao fa ireo solombavam-bahoaka miara-dalana amin'ny fitondrana mijoro. Tsy ho ela dia hipoaka raha ny fanazavana ary mety tsy hijanona eo amin'ny governemanta ihany fa hihitatra amin'ireo boromaritra raha ny fikaroam-baovao natao hatrany. Ny fitsipiky ny antoko no mbola manarona ity resaka fitsipapitokisana ity hatramin'ny androany raha ny fantatra hatrany. Ao anatin'ny konty serasera ifampiresahan'ireo samy solombavam-bahoaka no tena ahitana ny fahasorenan'ireo solombavam-bahoaka miara-dalana amin'ny fitondrana hoy ny fanazavana. Motrany hoe mandromandro maninaretana atao anaty amin'ny androm-panjakana ty fa misy olana be atao anatin'ny antemeram-pirenena. Ny zavatra misy dia misy resaka mandeha motion de censure ary tsy voandroany io fa ohatran'ny pressant be izy zao satria teneniko hoe mafana ny ato anatiny ty antemeram-pirenena ty. Rehefa mafana ny ato zany dia mandeha daholo ny resaka rehetrarehetra satria misy everina fa tompona ndraikitra tsy matateraka an'izay zavatra légal satria fa nomination ana conseil technique zany ara-dalàna fa tsy hoe resadresaka teny anjoro-trano. Resaka fiarovana ny androm-panjakana asy ny androm-panjakana rehefa tsy mahavita miaro an'izany dia tadito tsara fa misy fahasorenana na samy député na ao anaty antoko anankiray na mpanohana amin'ny fitondrana ary ireo indrindra ny tena tsy faly maro be dia be maro ny tsy faly ao anatin'ireo menimenina fa io moa zany hoe voafehin'ny hoe discipline de parti fa misy tsy voafehin'ny discipline de parti satria miresaka ary manana ny atao hoe compte commun zay atao anaty antemeram-pirenena ty ahitana soratra be dia be sy fifamalinana firesana zavatra maro be fa raha zany no mivoaka ny aminareo mpanao gazety dia raha ny zava-misy dia ho mafy ny miandry ny mpanatanteraka manoloana ny olana mitranga eto amin'ny firenena indrindra fa ao anatiny ity androm-panjakana ity ho hatrany ny fanehoan-kevitra. Efa nisy ny fitsipapitokisana nandeha tany aloha saingy ho mafy ny fipoahana izany amin'ity ndray mitoraka ity raha ny nambara ny solombavam-bahoaka avy amin'ny firaisan-kina ireto. Ohatran'izao mihitsy ny ambiance rehefa izy zany zavatra zany fa izy io tsy hoe hisy izy dia ho fantatry ny be sy maro fa izy fa mipoaka ihany no hitanareo 3 mandat zahay reto angamba ny ambiance zao ambony kokoa amin'ny rehetra fifavitanay taloha na ny fiainanay atao anatin'ity antemera. Ho an'ity androany ity moa dia nosakanan'ny boromatry ny antemeram-pirenena ny fiaonan'ireo solombavam-bahoaka mpanohitra sy ny mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny governemanta. Tokony tsy ho genagenana sy arovana ireo mpikambany governemanta ireo ho hiatrany ireo député ny fanoherana andrasana ny fivoaram-baovao. Ty ny lakile ty, ito ny lakile ny tranonay teo. Tonga avany ny tranonay fandravany misy madama rasta kely zay nandravany le trano efa miongotra ny varavarana, efa miongotra daholo le sisy natolahanao ny jilamboty efa miditra ato-trano ry efa mibanaka tonga miteny hoe maninona ho natao an'izao ny tranonay masy le madama kely fa aleo mba ho alamiko dia ozy izy hoe tsisy hidira teny zany no sady fiatahany amin'ny tamaina aloha. Trano 10 tafo no noravana eto Anosibe voalohany. Voalaza fa nisy ny vidiny tany niorenan'ireo trano fonenana eto efa 20 taona mahery. Samy tsy nisy nanampony zava-nisy ireo tompo-trano. Zazany ambo-trano no niantsony ray aman-dreny ny mivarotra entana madinika tany an-tsena no nahafantaran'ireo olon-dehibe ny zavatra nitranga. Tsy fandravana fefandravana fotsiny ihany fa tonga hatramin'ny fikasihan-tanana ny zava-misy raha ny nambaran'ireo niaran'ny fandravana. Nga tena ozy izy le vehivavy kely le rasta kely iny mbola mitady nga tena inona zany nangalaranareo anentaneta trano inona zao ry anentana voakanareo mamakano matsy anazy na voakana akany netana sasany ny sasany mivoaka makaty zany tohanany teo tsy avelany miditra ny ato mamoaka ihany tsy hita hoe avoakany makaiza letana na makaiza ny amivadiko nefa tsy tato mbola voanatsona avany ampandehanana ny avolonina tsona hoe aingakaingany ianao mody tsy hita tsona iza netana fa dia zao apetraka eo ambanindreo mba hoe zanaka kelitry ty ny tatatrano no nikorontaniny any tonga ny atsana tany an-tsena ito nefa zazakely vao 10 taona ty no nilozana etan-trano mandraverina avany efa rava daholo ny etan-trano efa tsisy nininona tsony mivolany naty almoara very ny lamba miparitaka eran'ny trano mivilany very ny trano mibanaka tsisy nininona tsony tonga almoara vida sisa ny etan-trano bahio vida sisa ny etan-trano mifandrina sisa ny fandrina fa nikodory efa tsy eto tsony nefa nisy volana eto amin'ny batin-drakitra teo ny volana eto anaty almoara tao ambany lambanay
tsisy tsony tsisy resiko tsony zany nandray azy tsisy tsony volaninay anankiroa 45 anankiroa very tsy hitako tsony hoe aiza ôly tsisy olon-dehibe mba afaka mba tsisy olon-dehibe afaka ifandaminana fa le zazakely teo efa zao nanaovana azy efa navoaka ny anavelana daholy very daholy ny entanay very ny tele very ny vilany very ny mpanao anay fisary zay natatrano tsisy olona fa zazakely le zanako teo rio zana vety ianao raha dia tsisy olona tato ty zanako tiny teo vadika efa lasa tamin'ny roa maraina zany fo tamin'ny ray maraina varotra anatsena dia io nanaovany ambiletra ny entanay tato dia tsy fantatrareo hoe inona ny antony andravana tsy fantatray ny antony andravana letranay fa andravany fotsiny ny tranay tsisy atony anontaniana izy tsy mitefa tsisy fantatrao tsisy hidiranao ny amin'izany ozy izy zay ny ataony anay mamony izy mibahany hoe toatra zao le zanako to dia natosiny hoe lao aloha tonga dadanay sy mamanay inona daholo ny karazan'olona le tonga teo olona misarotavy reny dia rehefa vehivavy manao rasy tiny dia ny polisy teo daholo gendarme ny tefa tsy polisy zay ny teo dia nisy olona hafa ankoatran'ilay gendarme sy le anao ohatran'izany le olona hafa le lamboty misarotava be reny dia le vehivavy manao rasy reny reo ny tafajanona eo tsy hitatsony satria zay tsisy olona tatana moana an'ilay entana apomboko soro eo tazanareo reny eo fa omaly ariva nisy rangahy anankiray teto zany no nomeny taratasy ary nasinina anao sinitsy namaky kory le taratasy hoe inona le taratasy tsy misy hoe melanareo meloa na melanareo amin'izao fa to dia niditra ankeriny fotsiny ary vao maraina reo olona rehetrarehetra mipetaka eto reo tatsah daholo ny akamaroan'ireo vitsy amin'ireo ny tsy tatsah vitsivitsy ny tsy tatsah ary mitady vola mivoaka amin'ny roa maraina daholo ankizy daholo sisa miandry tranao fa raha tokony misy ny rariny sinitsiny dia misy ny préavis raha tena handeha amin'ny lalana tena izy ary aiza ny zoan'ilay olona amin'izay ny ala andraikitra ny teo anivon'ny fokotany raha nanontaniana momba ity raharaha ity nilaza ny lehibe pokotany amperinasa fa taratasy filazana fandravana trandro no voaray ny omaly ary tsy nahafantatra ny momba ny fampivarotana ny tenany ny zava-nisy teto zany omaly ariva tokony ho tamin'ny 7 ora ariva dia naray an'ity taratasy ity teo amin'ny tamin'ny 7 teo tonga tato amin'ny le olona victime satria nanontany hoe nareo ve nahazo taratasy ohatry ity satria nanontaniako le olona nanatitra an'ity dia hoe nahazo sa ay inona ho any tokony atao voalohany indrindra aloha fa mijery an'ity tsy nisy fampahafantarana zany zay zany mbola nieritrehitra hoe roviny ry zareo ny natateraka an'le izy gaga zay ny tamin'ny maraina nisy ny antso tany an-trano hoe présidente andao fa misy gendarme masy polisy be dehibe ao ny makasika an'le raharan'le aditany za vao heritaona zay ny teto tsy dia fantako loatra hoe ahoana ny situation fa ny président le nitimiaziko teo aloha ny mahalala bebe kokoa an'izay toy izay ihany koa ny faneho-kevitry ny lehibe pokotany no dombiasany amperinasa no mafisiny fa tsy mahafantatra ny fampivarotana ny tenany fa ny lehibe pokotany teo aloha izay efa nodomandry no mahalala ny tena zava-misy tamin'ny 2021 nisy ohatr'izao anko nandrava ireo tompony io zany hoe misoratra aminy reo nyjuridique ny tompon'le andrava io juridique zany misoratra aminy ny ady moa zany mifokotany tena natrehan'ny tribunal resy mifokotany dia nanomboka teo moa zany dia za efa tsy responsable atsony na zavakeo ny tato hoe tsika resy zay no mivoaka dia didy efa tamin'ny 2021 zany ty navoziny andravany amin'izao ndray zany hoe efa nandrava izy tamin'izany fa nisy moa ny taratasy ray tsy apy tamin'izany dia nanotanterahany zany izy nisy taratasy ray tsy apy dia tsy maintsy ny sakanana aloha hoe tsy mety dia zay zany hoe fampatarako amin'izy satria nisy anko ny sefokotany teo aloha izy efa maty fa nidombiasako dia za teo anatin'ny heritaona fotsiny ny mahasefokotany dia le teo aloha zany ny tena nafantatra bebe kokoa an'io situation manoloana io olana io dia tonga teny an-toerana ny solombavam-bahoaka ny boriboritany faefatra rina randriamasinoro ary nitaky ny ampitsarana ny fandravana nataon'ireo iraka ilay nilaza ho tompony tany alina ny teny dia hoe tombonareo androany hitako fa tsy rara izany fantanina apetraka aminao zao fotsiny tsika mandrindra n'le tanàna tsika manina moa ny anao ihany tokony andoko fa ny anaty fenonao afaka mety afaka mitena anao zao ary fantanina apetraka aminao ataoko meko ray ohatra mena ray volany reo inona ny garantie fa hiala reo olonireo ka hanalan'le fananany efa avise ray volana izy raha misy didi-pitsaranany aminao manamarina fa hoe miala reto olona reto dia misengage
s'engagé raha tena didy mpitsarana marina ny any aminao fa tokony hiala reo zay fotsiny ka fa zara mainao didy mpitsarana tina tsy maintsy anao recoupement satria fiainany vahoaka ety ilay izy de tsy maintsy mijery an'izay fa zany tena an'ireo olonireo mialina reo fa anzareo ny tany fa tsy anao engagement anao zao fa zay ny izy raha misy didy mpitsarana mpitsarana marina de manao engagement manampy anareo am'izay fotoana zay hoe efa nifampiresaka tsika tsy ara-dalàna ny fipetrahanareo eto anzareo ny tany de andaotsika hifindra toerana fa raha ohatra kosinareo hoe alina ny tonga eto de teninareo hoe arofiny reto androany tsarana zany navatsika honorable mais copiant le didy ianao zany resao zany reo vahoakanao reo any izany s'engagé koa am'izay envers les clients satria za koa reo be fampimpina ka namoteteatoerana any ioresanao le olonanao any mais copie anao androany ometsika roa andro reo olonreo ray volana ozy anao teo ohatra le ray volana miresaka azy atao ohatra fa tena anao age mbola tena ty aloandra atao 48 heures mais 48 heures tsy am'izay fotoana zay raha hoe zany andrasanao anao recoupement zay mety zareo zao eto mbola miteny hoe fitorina androany ianao ohatra afaka makao amin'ny fitsarana ka za tsy ao tsy prévu ako mihitsy ny androany hoe misy hitanao anaty session parlementaire zay zao androany ny fasinay miaraka amin'ny gouvernemanta tsy tokony hoakaty fa mifahalalako hoe misy olana le vahoaka ty ny mahatonga ana makaty tsy nety ny fampiresaka tamina himpanao gazety sy tonga tety an-toerana moa ilay voalaza fa nividin'ny tany raha ny vaovao azy tamin'ny fotoana nanoratanany vaovao dia fantatra fa nydroso tamin'ny fandravana ireo trano ny voalaza fa nividin'ny tany mpitandro filaminana sy vaditany ary vatandela matanjaka notazana tyty nandritra ny fandravana andrasana ny toy ny tiraraha ity manao alasafay sy minimikipy amin'ireo mpanohitra nitetika asa bastoliara ny filohampirenena hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera raha naneho ny heviny manoloana ny dian'ny mpitondra tany Atsimon'ny Nosy farany teo. Nanantena ny fiovan-kevitry kolonely Fanampera ireo mpitondra indrindra fa ny filoha matona melaza ny teny teo amin'ny sehatra kinanjo tsy izay no zava-nisy hoy ihany Fidèle Razarapiera. Manao karazana ino moa zany fanitsina na tsy haiko hoe manao karazana alasafay an'ilay tsy te anyme sehatra ho an'ireo zay manohitra ny bastoliara ny filohan'ny repoblika Andra Joelina de ny safidy hoe aleo ary kolonely Fanampera no atao miakatra somena fitenenana toy zay ny filoha lefitra fahafito ny anteny mera-pirenena no omena sehatra azo ikabary ho an'ny mpanohitra le bastoliara ny antony am'izay fotoan'izay dia afaka manao famorina zany eo zany le politika maloto ao anatin'ilay fomba fiasan'ny fitonam-panjakana raha izay le izy raha izay ho ala izy apetraky tsika ho karazana hypothèse anankiray zay hoe tsy te anome sehatra ho an'ny mpanohitra n'ilay bastoliara zay nitenentsika hoe meo sehatra ary meo sehatra koa ny ho anareo zay manohana an'le izy de meo sehatra koa ary mpanohitra an'le izy de am'izay fotoana zay samy manao famorim-bahoaka de jerevana hoe neniza no maresy lahatra ao anatin'izany ary inona ny hevitra mivohitra ao anatin'izay zay zany lay titsikambara zany amikasika an'le resaka bastoliara hoe meo sehatra ary le olona ahafahany mamoaka ny heviny de ho hitatsika eo hoe ohatry ny ahoana izay sehatra zay de mety hoe te hiala an'izay lay fitonam-panjakana hoe aleo tsy mena sehatra zany hoe afaka anao ry zareo fa ity efa ataotsika ty ihany de eto izy nomena minitra vitsy andray fitenenana de ampy zay. No amafisin'ny kolonely Fanampera moa nandritra ny fandraisan'ny fitenenana tamin'io fotoana io fa misy fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara ny fitrandrana ataon'ny bastoliara ka tsy tokony afenina na andaingan'ny vahoaka ny fanjakana. Nilaza koa ity olobeny masikoro ity fa misy boky any aminy manazava tsara sy milaza fa ratsy sy manimba ny tontolo iainana sy ny tontolo manodidina ny fisian'io tetikasa io
Fandrebirebentsaina fotsiny ihany ny filazana hoy izy fa tsy atahorana ny firosona amin'ny bazy io ka nangataka tamin'ny filoham-pirenena ny tenany ny hijerena tsara io raharaha io na amin'ny sehatra ara-tontolo iainana izany na ara-tsiantifika no amafisiny ity ray aman-dreny ity koa fa tsy nanaiky tsy manaiky ary tsy anaiky hatramin'ny farany ny fisokafa Mbs Talata ny tenany raha naneho hevitra tao ankily malinika mikasika n'ity bazy tuliara ty zahay zay manohitsy magnaraka an'ireo le vahoaky reo de misy antony fa misy olo manam-pahaiza siantifike na momba ny fitrandrahana harena antibontany io namoake taratasy namoaky boky aby ampelatagna io ireo olo reo zany no milaza hoe tandremo raha toy fa misy fiantaikany misy oloza hateraky ny raha toy amin'ny fiaignatsika olombelo ndra io ro tsy agnaty lera protege rehefa manodidina azy io manimba azy tsy amin'ny fanaovana raha matahora na fitseromana na amboletra ho ny solombavambahoaka Ambatondrazaka no andresen-dahatra ireo vahoaka monina ny Toliara fa ilana fankatoavana avy amin'ireo tompon-tany izany ho hiatrano ny fanazavana io tsy vitany evokevoky evokevoky zao treritrerony raha matahora tsy vitany evokevoky rahalahy fa io mila hoe magneky gn'olo hoe resy lahatra le vahoaka zay vao misy zavatra afaka mandeha ara-dalàna eo fa na ataonareo ankevokevoka io na ataonareo gogory io ataonareo amboletra io fa rehefa tsy resy lahatra amin'ion'olona tsy tafavoaka zany ary tsy miaingy zany io satria isy olona hitsangana foana hanohitrany io ary amon'olona nareo zany ny afarany raha sanatria mivavaka misy aina latsaka na misy aina afoy ao anatin'ny forcine tianareo atao amin'io tetikasy io mivadika olana le problème ary am'izay fotoana zay ny intensité an'io tsy ohatran'izy androany mbola mandeha molomolo hoe mbola vo maîtriser amin'ny lacrymogène sy ny sisa io fa rehefa tena miatrika le olona tsy vita mora io ary tena grave zavatra tranga am'izay fotoana zay tsy ny fijerena ny tombontsoa manokana fotsiny araka izany no tokony mason'ny mpitondra fa tokony mijery akaiky ireo tena ilan'ny mponina ny antoerana sy ny famoronana asa izay tsy misy fanimbana ny tontolo iainana Dimiala Soletsy Ariary no karama farany ambany napetraky ny fanjakana no tapany tompony orinasa tsy miankina iray ety Anosibe arakaraky ny fahatapahan-jiro misy anefa io karama farany ambany io raha ny fanazavany ireo mpiasa 5 volana no tsy nandray karama ireo mpiasa Alvaro Boraingina no ataony tompony orinasa rehefa mitaky ny vidikatsemboany ireo mpiasa efa ny fampitaritarika tena nivon'ny fitsarana ary nandresy ireo mpiasa ka isan'ny didin'ny voakany tsy fahazahoan'ny orinasa manapaka ny karaman'ny mpiasa rehefa misy ny fahatapahan-jiro mbola misy fepetra tsy voaza nefa amin'ny didim-pitsarana ny voaka ny 3 septambra lasa teo ary mbola no mafisy ny fitsarana izany ny fatelo ny volana mety eo ka antony anohizan'ireo mpiasa ny orinasa ny fitokonany teo atokotanin'ny orinasa androany fa elanelana ndray andro sisa dia tonga zany fitsarana zany dia mitoy ny grevy ny antony anaovanay grevy moa zany dia mampalala ny tribunal moa zany zay hoe mbola ireo le mpiasa zay voakasika zay tsy fanaran-dalàna zay mbola be deaibe moa zany mpiasa voakasika zay na ny ao anatiny eo zany na ny aty avelany fa ireto aty avelany reto moa zany le tazomina mihitsy reto mpiasa aty avelany reto miaraka amin'ny solotena mpiasa sy ny comité d'entreprise zay lany tamin'ny 9 octobre dia izay zavatra moa zany no takinay dia mitodika manokana amin'ny fitsarana moa zany zay satria ady madio ny takin'ny mpiasa dia mitodika ao anatin'izay hoe fitsarana maheva ao anatin'ny tribunal de travail zay zany ny tenanay mpiasa satria rehefa le lalàna ohatr'izao no takina dia mazava ho azy zany fa ny code de travail any zany no lalaova mpiasa dia araka ny lalàna anasy any no takina eto ny fotoana nalefa ny orinasa chômage teknika ireo mpiasa tamin'izany dia nambara fa olona folo ihany no ilain'ny orinasa anao ireo asa tsy nijanona tamin'izany anefa
fanapiditra olom-baovao ivelan'ny mpiasa ity orinasa ity isolo-toerana ireo nalefa chômage teknika. Famoahana mpiasa chômage teknika nefany voankazo eo zany zay chômage teknika zay hoe olona folo no ampiasain'ny mpampiasa efa ny lasa misitona mpiasa tsikelikely ndray izy tsy mampiasa olo tena mpiasa izy fa lasa mpiasa be deaibe ny ray no ampiasainao dia tsy fantatra tso moa zany reo mpiasa reo misy any moa zany mpiasa zay taty avelany ny sotominy ao zay miforsena tam'le hoe tsy maintsy soniavinareo ty contrat ty raha mpanaovina contrat mihitsy zany reo mpiasa reo am'izay zavatra zay dia zay moa zany ny antsonay eto hoe mangataka ny fitsarana mahefa hoe amin'ny tsy fanaran-dalàna zay ataon'ity orinasa ty satria tena fa betsaka ny tsy fanaran-dalàna ary tena mireraka ny tompo mpiasa aty amin'ny 10 vola farany. Tsy misy fehim-potoana na CDI ny fanarahana arak'asan'ireo mpiasa voakasika ity raharaha ity raha ny fanazavana mitaky ny fanajana ny lalàna sy ny didim-pitsarana mivoaka. Atreto moa tsy nandrenesam-peo ny tompon'ny orinasa ary raha nikasa aka ny hevitra izy ireo ny mpanao gazety dia voasakana teo am-bavahady. Tontolo miraina ho amin'ny fahasalamana no loha hevitra ny feonam-be iraisam-pirenena fahavalona amby fitopolo momba ny fahasalamana izay nanomboka ny alatsinainy teo tao Genève, Suisse. Maro ireo firenena no miatrika olana lehibe manoloana ny fiainana amin'ny famatsim-bola eo amin'ny sehatra ny fahasalamana. Mbola tsy nahitana tranga toy izao teo anivon'ny sehatra ny fahasalamana maneran-tany raha ny fanazavan'ny taloha jeneraly ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS. Maro amin'ireo minisitra no nitaraina tamin'ny OMS fa miteraka korotana goavana teo amin'ny firenena tsirairay sy nampidi-doza ho amin'ny fahasalaman'ny olona an-tapitrisany ny fiainan'ny teti-bola. Vokany, miakatra ny sanan'ny fitsaboana, hany ka sarotra ho an'ireo marary ny fisitrahana fitsaboana araka ny tokony ho izy. Misy ireo toeram-pitsaboana no voaterina katona, mpiasan'ny fahasalamana any amin'ny firenena fitopolo mahery no very asa. Ankoatra ireo olana ireo anefa dia maro amin'ireo firenena lasibatra no mahita fa fotoana andresena ny fiankinan-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany ka namafisana ny fiampitana makany amin'ny fahaleovantena ara-pahasalamana izao fotoan-tsarotra lalovana izao. Ny fanjakana no hanainga izany amin'ny loharam-bola anatiny, manohana idingan'io araka izatratra ny OMS. Fantatra ihany koa fa ankoatra ny olana ara-bola dia isedra tsy fahampian'ireo mpiasan'ny fahasalamana izao tontolo izao any amin'ny taona 2024. Raha ny vinavina dia tsy ampy mpiasa hatrany amin'ny 120 tapitrisany sehatra ny fahasalamana maneran-tany afaka 5 taona. Adiny roa mahery no ny fampiresaka tarby ny filoha Amerikanina Donald Trump sy ny filoha Rosiana Vladimir Putin. Ity omaly ity no antso telefonina fahatelo ny fanaovan-drontota hatramin'ny fiandohan'ity taona ity. Nandritra io fifanakalozana io dia nilaza ny filoha Amerikanina fa naneho fahavononana i Rosia amin'ny firosoana ny fifampiresahana amin'ny Ukraine mikasika amin'ny famolavolana memorandum iray momba ny fandaminana sy fandriampahalemana ho avy. Tanatasy ara-diplomatika nanambarany fitsipika iorenan'ny fifanarahana sy ny tety-andro tokony arahana amin'ny memorandum. Tsy ny resaka fampisarana dia avy hatrany na koa fampisarana ny fanafiam-bohatra ataon'ny Rosia nefa ity fifampiresahana teo amin'ny Donald Trump sy Vladimir Putin ity na dia izany aza no notaky ny firenena Europeanina. Nilaza kosa i Donald Trump fa nahafaly azy ny toetsana nitorana amin'ny fifanakalozan-kevitra sy ny firindrany resaka. Nilaza ihany koa izy fa hanomboka avy hatrany ny fifampidiniana eo amin'ny Rosia sy Ukraine amin'ny fametrahana fandriampahalemana maharitra. Nanambara ny Vatican fa vonina handray an-tanana sy hampiatrana ireo fifampiresahana ireo raha ilaina. Etsy ankilany, nilaza ny filoha Ukrainianina Volodymyr Zelensky fa mbola tsy naharay vaovao na taratasy ofisialy momba ity memorandum lasain'ny Rosia ity ny gouvernemanta Ukrainianina. Nilaza ihany koa izy fa tsy mazava izay tena tadiavin'ny Rosia satria rehefa mitaky zavatra izy ireo dia mitaky amin'ny endriny manontolo nefa tsy manambara izay tiany. Nandritra izany, nitaky tamin'ny États-Unis ny tokony hanampiana ny sazy atao amin'ny Rosia i Volodymyr Zelensky. Mety hamoaka andihana sazy 7-10 amin'ny Rosia ny vondrona Europeanina amin'ity herinandro ity araka ny fifampidinian'ireo minisitry ny raharaham-bahiny any Bruxelles. Ankoatra ny resaka diplomatika, mbola mitohy hatrany ny fanafiana ataon'ny tafika Rosiana any amin'ny faritra atsinanan'ny Ukraine amin'ny Pokrovsk ka efa eo am-panavotana ny ankamaroan'ireo mponina ny manam-pahefanana ny toerana manoloana ny fanafiana mahery vaika. Manodidina ny 2,000 amin'ireo mponina enin'alina no mbola mitoetra ao amin'ity tanàna ity.
Nitrangana fanafiana hafa ihany koa tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Kramatorsk omaly alatsinainy maraina izay naharava trano maro sy naharatrana olona maro. Nisy ihany koa ny fanafiana nahafaty vehivavy iray tao Kherson, tanàna iray any atsimon'ny Ukraine. Andrasana arak'izany izay ho fivoaran'ny vaovao.